Alatsinainy fahavalon'ny volana aprily taona 2024 atolotra indray ny araba. Tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana dinika tahaka ny mahazatra rehefa alatsinainy toy izao dia hitonana vahiny resadresaka mahakasika ny resaka maro samihafa, indrindra ny fiainam-pirenena, lafiny finoana, ny sosialy maro samihafa ao anatin'izao firenena izao. Izay indrindra no antony ny fandarana sy anasana ihany koa anareo rehetra izay manam-paniriana ho avy ato anatin'izao fandarana izao. Amin'ity anio ity isika iompana bebe kokoa amin'ny resaka finoana, izany hoe ny lafim-pinoana maromarina kokoa amin'ny ivon'ny FJKM nanasana ny mpitandrina rakotoarivon'ny Uber ho ato amin'ny fandarana amelabelatra sy ny hitondra fanazavana nisy boky navoakan'izay misaina mirotsaka manova fiarahamonina mibiloka, nivoaka tamin'ny fahinan'ny volana martsa teo izy ity mifono 4 lalina eto izy hanazava sy teny hitondra fanazavana antsika rehetrarehetra mahakasika indrindra n'izay antony namoronana ny boky, nanoratana ny boky, ho anizany boky inona ihany koa ny zavatra tsara ho fantatra ahafahana mijery ny fiarahamonina, ahafahana mijery ny firenena izay voarakitra ao anatin'izay asa soratra izay. Akasitrany ianao pasteur, nanaiky ny vahiny tonga soa ihany koa tao anatin'ny fandarana dinika. Misaotra indrindra Andriamato avitra ny amin'ny fanasana izay nataonareo tamiko. Eto koa dia manararaotra miaraba ny mpijery sy ny mpanaraka ny televiziona MBS. Ao anatin'ity avy hatrany, ao anatin'ity boky ity misy lohahevitra 7 misaina mirotsaka manova ny fiarahamonina mibiloka. Miala tsiny tompoko, somary avy hatrany dia manitona ilay lohateny zay no hitako voalohany aloha zany, mbola tsy mamadika akory ny pejy isika. Inona no tena antony ny safidianana n'ilay lohateny, inona ihany koa no tena voarakotra voaresaka ao anatin'ity boky ity pasteur? Mariako aloha voalohany indrindra ety am-boalohany hiavitra dia izao hoe ity boky ity na dia natolotra teo aza hoe mpitandrina eo anivon'ny FJKM dia tsy nosoratako amin'ny maha FJKM na hoe ny rahan'ny FJKM nanoratra azy ity fa ataoko angambany hoe amin'ny maha teolojiana. Teolojiana kanefa ny anisan'ny manamarika ihany koa dia ny lafiny hoe tsy nitondra fiangonana fa nanao izay nanampiana ny mpiomana ho mpitondra fiangonana ary nanatanterahako an'izay tsy teo amin'ny sehatry ny FJKM ihany fa misy ihany koa ny fiangonana akoatran'ny FJKM, akoatran'ny FFKM aza izay nanasa nanao an'izay. Ny antony ny safidianako an'izay lalam-panompoana izay, raha izay no antsointsika azy, dia noho ny fahatsapako fa mila fampitaovana misimisy kokoa ny mpitondra fiangonana amin'ny fomba fitondrana ny filazantsara mba hanana fiantraika miabo eo anivon'ny fiarahamonina indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana izay ahazahoana fanamariana somary miabo ataon'ny olona any anatin'ny tambazotra tserasera ny amin'ny hoe tena ilaina ve ny fivavahana kristianina na mpandroso firenena ve ny fivavahana kristianina. Niainga tamin'izay zavatra izay no nahatonga ny fanoratana ny boky ary ireo teboka 7 ao anatin'ny boky ireo dia tsy mikendry afa-tsy ny hoe ahoana ny fomba voalohany indrindra hatakarana ny zavatra fonosiny fivavahana kristianina. Be dia be ny zavatra tsara hazavainao satria be dia be loatra ny hevi-diso miheliny amin'ny hoe inona moa ny antsoina hoe kristianisma ity. Dia rehefa mazava izay dia miresaka amin'izay hoe hoentina aiza izy io, satria ny zavatra tsapa matetika dia raha ny kristianina malagasy no jerena amin'ny ankapobeny dia mahafantatra tsara ny zavatra fonosina na ny votoatin'ny finoana kristianina, fa ny somary manavy eo amin'ny
fitondrana azy na ny fiainana azy dia ilay hoe ahoana no hiainana sy hampiarana azy eo anivon'ny fiarahamonina eo amin'ny sehatra izay misy ny olona ka hahatonga an'ilay izy ho tsapa hoe mitondra dindo miabo eo anivon'ny fiarahamonina ka mampandroso fiarahamonina. Izay no antony nanoratana an'ilay izy. Ilay hoe misaina zany dia manazava eo hoe manana toerana ao anatin'ny finoana kristianina ny saina, tsy tonga fotsiny, tsy foroporonina, fa mila mazava misaina io. Na dia tsy ny saina aza no mitondra famonjena, mila mazava misaina izay hazavain'ny fanahy masina ny hevitry ny finoana. Ary rehefa mazava ilay izy dia tsy mitondra ny olona izay milaza azy ho mino hoe mitsingevaeva eny amin'ny rahona eny fa mirotsaka izy hoe na iza nandray ny fahamarinana ka miaina eo anivona tontolo mibiloka. Izay no mpamaro-toetra izay nampiasaiko amin'ilay boky hoe miaina ao anaty tontolo mibiloka dia tsy maintsy mirotsaka eo anivon'ny fiarahamonina izy. Dia misy toko lava be ihany koa anazavana ny antsoina hoe fa inona moa ny dikan'ny riba, inona ny dikan'ny kolontsaina izay mila fantarina ka tsy hahatonga ny mpino kristianina handositra ny fiarahamonina, fa mila mazava amin'ny tsara ihany koa izay dia ny dingana fahatelo farany dia izao hoe mirotsaka ao anivon'ny fiarahamonina izy tsy ho vesatry ny fiarahamonina fa hanova ny fiarahamonina. Avy hatrany angamba dia iverena kely pastora mahakasika an'ilay misaina teo satria isany ataoko hoe manintona avy hatrany izay teny izay manahoana inona ny hoe misaina tsy tazana eo anivon'ilay fiarahamonina tokoa ve zany izay ilay hoe fisainana izay amin'izao fotoana izao raha ny fiarahamonina misy ny mahatonga an'izay hoe misaina izay matoan-teny raha mba afaka hitondrana fanazavana. Ao anatin'ny inona moa dia izy teo chapitre roa voalohany ao anatin'ny boky ny fanazavana ny saina, ny toeran'ny saina eo anivon'ny tontolo kristianina, ny fiainana, ny finoana. Dia ao anatin'io manambara amin'ny ambangovangony hoe ity resaka ny fampifandraisana ny finoana kristianina sy ny fisainana, ny fampiasana ny saina dia efa adievitra lava be na makivaky ny taonjato maro. Fa amin'ny ankapobeny fotsiny ilay izy dia azontsika raisina fotsiny amin'ny hoe misy ny antokona kristianina tao anatin'ny taonjato ny fandimbona na hoe tsy misy idiran'ny saina mihitsy ny famonjena, fa resaka ara-panahy io tsisy resaka ara-nofo, tsisy resaka ara-tsaina. Misy indray ny milaza hoe ny saina rehefa tena mandinika tsara ianao dia miteraka ny finoana izay, fa tsy voatery hoe hanana finoana ianao fa ny fisainana no miteraka finoana. Dia misy indray ny antokona kristianina milaza manao hoe tsy maintsy mifanindran-dalana ny manana ny toerany ny fisainana. Izany hoe mila mazava, ary hitantsika izany eny ohatra hoe raha mamaky ny epistily amin'ny testamenta vaovao izay nosoratan'i Paoly ianao dia hazavainy tsara amin'ny ampahany voalohany amin'ny taratasy rehetra soratany hoe izao Andriamanitra, izao ny olombelona, izao ny nataon'Andriamanitra. Mazava tsara amin'ny olona izay izy vao manao hoe koa noho izany, na hoe noho izany dia taona amin'izay izy ho amin'ny fampiarana. Ny dikan'izay zany raha amin'ny ankapobeny rehefa mandravona an'ireo fanazavanareo dia manao hoe mila mazava tsara amin'izay milaza azy ho kristianina hoe iza no inony, inona ny votoaton'ilay finoana, ahoana no hatongavan'ny finoana. Mazava misaina izay manana ny toerany koa ny fanahy masina mandresy lahatra ny olona manao hoe marina izany zavatra izany, izany hoe mifamatotra ireo. Miresaka firotsahana isika mahakasika ny resaka firotsahana ny anivon'ny fiarahamonina manahoana tokoa moa izany ilay endrika firotsahana antsoina sy hitaritana ny sain'ny olona ao anatin'ity boky ity hoe hirotsaka anasony namana ve sa manahoana sy manahoana ilay voarakitry ny boky ao anatin'izay, satria raha firotsahana mety manana samy andikany azy ny olon-drehetra. Hatramin'ny voahan'io boky io dia be dia be ny mametraka fanontaniana hoe hanao politika ve ianao, manao politika ve ianao,
maninona tsy mirotsaka na ho député na ho maire sy ny sisa. Zay zany ny fandraisan'ny olona ny antsoina hoe firotsahana. Izay no mahatonga ao anatin'ny boky manazava ihany hoe ny firotsahana voalohany indrindra resahana eto dia ilay hoe engagement social na engagement socio-économique, zany hoe rehefa miditra ao anaty fiarahamonina na azavaina lalindalina kokoa izy hoe olona être culturel ny olona malagasy kristianina isika fa tsy kristianina malagasy aloha izay vao nandray ny afatry ny filazantsara dia tonga kristianina ary ny fa filazantsara izay noraisiny no manova ny fisainany, manova ny fihetsiny, dia iny no mahatonga azy hirotsaka ao anatin'ny fiarahamonina. Raha izay ny faharoa ihany koa ny fanazavana izay entiko dia izao hoe ilay firotsahana mitondra fanovana eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy safidy na option, fa rehefa hovan'ny filazantsara ny olona dia tsy manana safidy afa-tsy ny mitondra zavatra tsara miabo. Raha ao anatina fiarahamonina misy rafitra tsy fahamarinana, fanaovana kely tsy mamindro sy ny sisa, raha tena nandray ny filazantsara izay filazantsara ny fahamarinana, ny hevitry ny famonjena, dia Andriamanitra marina manamarina ny tsy marina noho ny amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy. Izany hoe misy fototry ny fahamarinana foana ao anatin'ny hevitry ny fivavahana kristianina. Ka rehefa ovan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy manana safidy afa-tsy ny mitondra fiainana vaovao sy fanovana manodidina ny fiarahamonina izy. Zay le hoe tsy safidy zay fa tonga hoe naturel angamba raha izay no hitenenantsika azy. Fa ny anankiray faharoa ihany koa dia izao hoe ohatra fotsiny na amin'ny fiangonana izay misy aza, ny filohan'ny fiangonana misy anay dia milaza hoe mirotsaha manaova politika. Ny tiana ho tenena amin'izay zany dia izao hoe amin'ny maha olom-pirenena azy dia afaka misafidy ny hiditra any anaty antoko politika ny malagasy kristianina anankiray. Fa ao anatin'izay, ao anatin'ny fanazavana ny boky dia izao hoe afaka manao an'izay tsika, fa izao hoe manana ny herijika, manana ny fitenenantsika azy amin'ny teny frantsay hoe manana ny étoffe, hitondra n'ilay filamam-pahamarinana, filamatry ny fiainana kristianina ao anatina tontolo izay mibiloka ve ilay olona, satria fantatsika ny tontolo izay misy atsika amin'izao fotoana izao fa hafakely. Izay indrindra mas pasteur isan'ny ataontsika hoe raha ny fomba filaza malaza ny malagasy ao anatin'ny resaka fivavahana izay amin'izao fotoana izao. Misy anefa ny ataontsika hoe mpitondra mpitarika an'izy ireo na ny leader eny anivon'ny isaky ny fitandremana avy, ataoko tsy tsarako, ataoko safy be mantsy na ny fiangonana sy ny lafim-pinoana samihafa. Manaona ny fahitana an'ilay fiarahamonina tsy mandaitra ve zany ilay ataontsika hoe fitarihana matoa mira ity toro-lalana izay voarakitry ny boky ity ihany koa, satria isany hoe sady toro-lalana ihany mampiseho amin'ny fiarahamonina misy sy ny vahaolana ihany koa ilay boky. Eo indrindra ny karazana fanamby na fampietreretana izay entiko ao anatin'izao boky izao. Tsy lafin'ny politika, tsy lafin'ny fivavahana ihany, fa na lafin'ny politika, lafin'ny firehakevitra rehetra dia izao hoe mahomby ny hafatra izay entiny eo amina fiarahamonina anankiray rehefa mitovy ny hafatra sy ny toetran'ny mpitondra hafatra. Rehefa misy correspondance zany hoe io ilay olona miteny ary ny zavatra teneniny ilay hafatra entiny dia mitovy amin'ny zavatra iainany sy ataony. Raha vao mahita na mandre an'izay ny olona dia tonga dia hoe mahafinaritra zany, mahaliana zany hanaraka an'izany. Ary raha miteny ianao hoe inona ny zavatra mahazo ny tontolon'ny fivavahana amin'izao fotoana izao
mariako tsara fotsiny fa tsy ny fivavahana kristianina ihany no tratra an'izay zavatra izay fa saiky ny endrika fivavahana na ny endrika ideôlôjia rehetra eto ambonin'ny tany. Raha mijerytsika ohatrany hoe raha mitantarany Rosia no anisan'ny hoe niady ho an'ny fanjakan'ny vahoaka, ny fitsinjovana ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny sisa, fa rehefa nivoatra ny rafitra fitondrana ny tanin'ny Rosia na dia amin'izao fotoana izao aza izay hoe resahana hoe mikendry ny tombontsoan'ny vahoaka dia fantatsika ny fisiana antokon'olona vitsy izay mitavana maka ny harena ao anatin'ilay firenena, izany hoe tsy arak'ilay hafatra izay nampitaina taloha intsony no hiaina ny mpitondra hafatra, ka na io resaka fivavahana mety hoe kristianina, silamo, bodista na inona na ideôlôjia anankiray dia izay foana ny fahavoazana zany ary mahatafotoana ny mpiaino sy ny mpijery, zany hoe miteny hafatra anankiray, hafatra miabo, hafatra tsara ianao kanefany ny fomba fiainanao tsy mifanaraka amin'iny dia any le izy. Ary matetika zany hoe ny tena misy koa ny tsy ilay hafatra no ratsy fa ny mpitondra hafatra no mampivilana azy ho an'ny tombontsoany. Raha izay fa ny faharoa mety hitranga ihany koa dia izao, mety hitovy ny hafatra entin'ilay mpitondra hafatra fa ilay olona mpiaino indray no misafidy, ohatra ny olona manao pubana savony, tia ny savony, raha mampiasa an'ity nareo lavitry ny aretina, madio tsara ny akanjo sy ny sisa, mipetrapetraka tsara ny hafatra, fa ilay olona miaino manao hoe tsy tiako izany fa aleoko maloto. Izay koa mahatonga an'ilay izy fa tsy tonga dia afaka hita eny foana antsika. Dia izay ny hoe tsara mieritreritra ary ny tena nokendreko ao anatin'ity boky ity ary mahatonga an'ilay hoe misy saina. Alohan'ny andavana, sainy tsara aloha. Alohan'ny hidirana anao zavatra anankiray, sainy tsara aloha. Ary raha misy antsoavy mba azoko atao amin'ny maha-olom-pirenena dia izao hoe aoka izay rehetra mitondra na misehatra aiza na misehatra aiza, hatrany amin'ny ambony indrindra ka hatraty ambany indrindra, raha ohatra hoe sehatra mitondra olona dia izao mitaiza ny olona hamoaka ny ao am-pony hilaza an'ilay izy, mahaiza miaino dia mitadiava vahaolana miaraka amin'ilay olona izay natao hoe ho ampitsika handroso tsaratsara kokoa ny fiainana. Eo amin'ilay resaka fifampianoana, inona ny tena mety ho sakana ao anatin'izay? Satria ankoatran'izay zany ilay noresahan'ny pasteur teo ny hoe mila mitovy ilay hafatra sy ilay mpandefa azy, mila cohérent izy pasteur teo. Inona ny mety ho tena sakana mahatonga an'izay hoe fandavana tsotra izao an'ilay olona ampitaina an'ilay hafatra na ataontsika hoe tsy fiainoana fotsiny tsotra izao ihany koa ny hafatra tianao ampitaina? Efa nazavaiko ity tamin'ny fandarana anankiray izay, ny anankiray raha ohatra ny hoe tsorintsika amin'ny ankapobeny azon'ny olona miaina rehetra dia hoe avonavona. Avonavona hoe tsy mila an'izany ampy ihany fiainako, izany manana marina, izaho no misafidy izay mety sy tsy mety amin'ny fiainako ka tsy hananana référence na avy amin'iza na avy amin'iza. Izay ilay lazaiko hoe fitrangan'ny avonavona. Ary io no ny vanim-potoana mitsoka mafy eto amin'izao tontolo izao, amin'izao fotoana izao dia tena mahazo vahana io. Resahoany ny ankizy izaho taloha nanana ny fiainako tamin'ny fahatanorako, nadihitra sy ny sisa sy ny sisa, fa izaho mbola nahatsiaro hoe nanana refy izay fantatro hoe io refy io rehefa dikaiko dia mitondra loza ary mitondra fahafatesana ho ahy. Naditra fa tao anatiko dia tsy niambamba mihitsy amin'ny teny hoe ho very any amin'ny hafobe. Fa ankehitriny rehefa miresaka amin'ny tanora dia hoy izy ny tanora, fa iza milaza ny pasteur fa misy ny hafobe, miankina aminao ihany anie io ny tsara sy ny ratsy ianao ihany mamaritra azy, ary ny hafobe izany tsy misy fa ianao ihany mahatonga ny fiainanao ho hafobe na mahafinaritra be. Izay izany ilay hoe avonavo-po mahatonga an'ilay hoe ny olona tsy handray hisokatra amin'ny fanovana. Fa raha tsoriko mihitsihitsy indray hoe raha fijerina olona teôlôjiana
dia io ilay lazain'ny baiboly hoe ota izay nanomboka tany Edena, hoe nanomboka hatramin'ny fotoana izay nieritreretan'ny olona noforonon'Andriamanitra voalohany indrindra i Adama sy Eva, fa tsy Eva sy Evelina na i Adama sy Armand. Zany zao dia efa miteraka ady hevitra koa, ary zany efa miditra ny andapa any amin'ny resaka assemblée nationale sy ny sisa zany, efa hatrany zany le izy. Fa ny soratra masina milaza fotsiny nanazava hoe rehefa naka ny fanapahan-kevitra hitondra ny fiainany arak'izay mety i Eva, satria nofitahany menarana izy. Zany hoe ny tian'Andriamanitra dia izao hoe hiankina aminy olona ka hafantatra hoe tia ny mety amiko, tia ny tsy mety amiko, satria izy nanao akafantany. Ohatran'ny hoe mpanamboatra tômôbila, raha Volkswagen ve manao tômôbila dia misy simba ny tômôbilinao zay GTI na inona ty le Volks mahazatra antsika indrindra io dia rehefa simba le izy, aiza ianao no andeha? Tsy ho any amin'ny Peugeot anao fa any amin'ny référence any amin'ny Volkswagen ihany, dia izy no hiteny aminao hoe tiany tsy mety. Dia rehefa arahanao iny dia ohatran'izay. Fa ny olona tsy nanao an'izay, fa nieritreritra zany tsika hoe ity no mety kokoa amiko. Iny le lazain'ny soratra masina hoe ota. Ary iny vokatriny rehefa hoe manapa-kevitra ho atsika dia iny koa tsy mila démontrena intsony na mandany fisiany antsoina hoe ota fototra tany amin'ny tantaran'ny baiboly aza isika ny vokatry ny ota fototra iny, ny fitiavan-tena, ny vonon'olona, ny fahadalana rehetra, ny fitondran-tena sy ny sisa izay tanisainao anatin'ny baiboly, ary hitantsika amin'ny gazety sy ny hainao manjery mivoaka isan'andro dia porofony amin'ny fisiany izay zavatra izay. Ka zany Andry no anisan'ny hiavitra azafady ny mahatonga namoaka n'ilay boky eritrereto lalina. Eo ihany koa ny hoe ny fomba hitondrana ny fahamarinan'ny filazantsara amin'ny fiarahamonina misy atsika dia mila saintsaina sy eritreretin'ny olona fa tapitra treo ny fanarahadren'ny rano. Raha vao manara-dren'ny rano tsika, le firehana sy ny fisainana amin'izao fotoana izao dia firehana izay tsy mampieritreritra anao izay mihitsy ny tetika, fa entanina fotsiny ianao hoe ataovy ity. Misy an'izany ao anatin'ny soratra masina. Tia mahaliana be ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7:10. Rehefa tonga tao amin'ilay tanàna antsoina hoe Efesosy Paoly dia nanambara ny filazantsara. Eo ilay lazaiko hoe manova, mampirotsaka ary mampisaina le zavatra misy zany. Rehefa tonga tao izy niova ny olona. Inona nampiova ny olona? Niala tamin'ilay fanompoana sampy le tao an-tanànan'ny Efesosy, le nisy tempoly natsoina hoe tempolin'ny Diana, dia tao le olona no mivavaka sy ny sisa. Dia inona koa ny rafitra ratoekarena tao? Nisy olona vitsivitsy, le olobe tao amin'ny tanàna izay nanao business an'le fanamboarana sikotra volafotsy an'le tempolin'ny Diana. Dia inona atao business dia lasa mpanan-karena be ireo, moa ny olona hafa tsy mahalala ninina fa dia hoe tiano andriamanitsika. Fa rehefa tonga ny filazantsara sokatra ny sain'ny olona. Zay le lazaiko hoe ny filazantsara rehefa tena toriana ny sokatra ny sain'ny olona. Lasa mieritreritra izy hoe tena diso ny zavatra ninokatra amin'izay, mampieritreritra azy zany, dia niala tamin'izay ny olona. Dia inona nataon'ny olona? Nentiny daholo le boky fanaovana magia hozy izy ny soratra masina, dia ny sampy rehetra, dia reny le anina volafotsy sarin'ny tempolin'ny Diana reny nidorana teo ampovoan-tanàna daholo. Zay le lazaiko hoe manova ny filazantsara. Na dia tsy nitory antoko politika aza Paoly hoe midira amin'ny antoko sy ny sisa amin'ny filazantsara fotsiny toriana, fa ity ny revers toko mazava tsara ity, satria indraindray ny olona manao hoe tarihanao amin'ny politika ny olona. Zay raha efa tena miova tsika dia manova amin'ny manodidina, dia mahakasika endrika sy rafim-piarahamonina izay efa teo foana hatramin'izay, izay nahazahoan'ny sasany tombontsoa
tao anatin'le izy, ary zany nitranga tany Efesosy. Sositra le olona tompon'le fandraharana. Dia inona no nataony? Ohatra ny fanaovana politika amin'izao fotoana izao, tsy vao izao zany misy eran'izao tontolo izao fa nantsony ny olona. Dia avy nareo andao hiantsoantso eo an-tanàna, eo ampovoan-tanàna manao hoe lehibe ny dianan'ny Efesianina. Zay fotsiny raverinareo, tsy manao afa-tsy zay nareo. Dia nikabary zareo hoe tonga eto ireo lehilahy ireo, ary Paoly sy ny sisa manova ny rafim-piarahamonina, ny andriamantsika sy ny fombantsika rehetra dia nakorotany ambony ambany daholo. Vao naheno an'izay ilay olona tonga dia norameteny moa fitenenana azy, dia tonga dia niantsoantso ilay olona. Voalaza ao anatin'ny soratra masina malasa saina hoe nandritry ny adiny roa tsy niato, dia tsy niteny afa-tsy izany ilay vahoaka teo. Lehibe ny dianan'ny Efesianina, lehibe ny dianan'ny Efesianina. Manipulation de masse, tsisy ohatran'izany mihitsy. Ka raha tamin'izany ara nisy izany, maika fa amin'ny vanim-potoana misy antsika izao manerana an'izao tontolo izao, dia niantsoantso an'izany ireo. Dia misy andalany ao ambanin'izay milaza hoe maro tamin'ireo olona izay teo no tsy nahalala akory ny antony nahatongavany teo. Ny filazantsara manokatra ny sain'ny olona miala an'ilay hoe manao zavatra tsy fantany akory, mino zavatra tsy fantany akory. Ny filazantsara no manokatra ny saina amin'ny alalan'ny fahazavan-tsaina izay omen'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia izay ilay lazaiko hoe pragmatika terra be ilay resaka filazantsara hiavitra, fa tsy hoe dia mivavaka lahady dia manao ny atao indray latsinainy mangalatra akoho dia ohatran'izany. Tsy tokony ohatran'izany, ary tsy tokony hiadian-kevitra akory ara le hoe tena mampandroso ve ny filazantsara raha izay marina no hiainana. Fa ny olana zany dia izao foana hoe le décalage, ny tsy firindran'ny zavatra tenenina amin'ny fitondrantenan'ilay mpiteny, ny tsy firindran'ny finoana amin'ny fitondrantena, ny tsy firindran'ny finoana. Ohatra hoe za zao tena miaina ny finoako ohatra zany, tena kristianina be mihitsy dia ny ao an-trano koa izay tena kristianina be, fa tsy manana fiantraikany miabo amin'ny fiainako publika akory le izy. Vao mivoaka ny trano mitondra miandraikitra fitalehavana amin'ny toerana anankiray dia tsy hita akory le maha-kristianina fa ohatran'ny olona rehetra any le hoe lasa fanasina matsatso sy lasa fahamaizina fa tsy fahazavana ny mpitory ny filazantsara amin'izay. Mahakasika an'izay sehatra izay hoe pasteur, vao resaka foana teo ny resaka politika, izany mbola ady hevitra ihany koa. Tsy maintsy ho antaniko kely ihany mahakasika an'izay hoe ilay resaka finoana ve tsy mikitika ny resaka politika, satria ady hevitra foana io matetika ny hoe rehefa mitondra fivavahana tsy tokony hanao politika kristiana, tsy tokony hanao politika, kanefa izay ilay hoe firotsahana efa nazavainao tetsy aloha. Manahoana ny fanazavana tsara hoentina sy hanazavana ny sain'ny olona mahakasika an'izay hoe finoana sy ny politika izay raha mitondra ohatra ianao tao anatin'ny fanazavana. Ny faharesen-davitra hiavitra dia izao hoe ny fiangonana na izy na izy, miresaka amin'ny Madagasikara fa miresaka amin'ny ankapobeny ihany koa nefa na izany aza, hoe ny fiangonana ny nanorenan'Andriamanitra azy dia tsy naorina natao ho antoko politika. Matetika mantsy raha vao miresaka antoko politika isika dia fitadiavana inona moa izy teo, fahefana. Zay ny filamatra politika ampiarina n'aiza n'aiza. Manangana antoko politika dia manana sata, dia manana tanjona, dia manana membre, dia arakarak'izay fivozako an'izay no mampatanjaka. Inona ny tanjon'izay? Ny haka fahefana. Dia ao anatin'izay ny fieritreretana hoe rehefa azontsika ny fahefana ka isika ny maro anisa dia afaka ampiarintsika ny politika mpampandrosoana izay eritreretintsika hanatsarana sy hanasoavana an'ity firenena ity. Hitantsika nefa fa misy ilay dérapage be da be no
na eo aza zay tanjona sy tetika tsara zay a de misy dérapage. Raha tsoroko amin'ny fomba fitenenana fotsiny de zao hoe na tian'ny olona na tsy tian'ny olona noho ny fisian'le resaka hoe ota fototra de izao na mikendry ny anao ny tsara aza isika araka ny lazain'ny Paoly hoe inona loatra ny mahazo afa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako, zay le ota ozy izy zay miasa ao amin'ny tenako. De ohatran'izay ihany koa ny antoko politika na manana finiavana tsara ary misy mpanao politika tena mikatsaka ny zavatra tsara, fa io koa karazana rafitra système matanjaka be anankiray. Zay ny itiavako ny tenin'ny Solzhenitsyn nilaza hoe zao ozy izy de ny zavatra fantatro de izao, iza moa za no hiady amina rafitra matanjaka be salamo rouleau compresseur izay mitelina an'izay rehetra manohitra ny zavatra tadiavin'ny olona zay eo amin'ny fitondrana, tsy afaka manohatra ozy izy. Fa ny azoko atao kosa dia tsy manaiky ho fantsona hitondrana tsy fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina. Zay zavatra zay zany mazava be mihitsy ary tokony ho izay aloha zany no fipetraky ny toeran'ny olona zay miditra ao anatin'ny fanaovana politika. De zay mba antso ao anatin'ny boky zay nosoratako hoe andao tsika heritreritra, andao hanova fahafilamatra, andao hanova fijery, andao hanova fanao, andao tena hikendry sy hikatsaka ny tombontsoan'ny vahoaka. Misy an'ilay filazana an'ilay hoe principe du bien commun ao anatiny ao hoe na inona de izay no katsahana izay ahasoa ny maro fa tsy ny tombontsoan'ny olona ao anatin'ny antoko politika na ny tombontsoan'ny olona zay nifidy anao tamin'ny fifidianana de ireo ihany notsinjovina fa ny hafa rehetra zanak'ikala hafa. Etsy andanin'izay ny fiangonana koa anefany a de mazava sy voalaza tsara hoe tsy nantsona hanao politika partizanina, sahala am'le nilazaiko teo ny fiangonana, tsy nantsona ho an'izany mihitsy ny fiangonana, fa ny fiangonana de nantsona hitory ny filazantsara. Ary ny fitrangan'le izy de zao misy vavaka ataon'izay milaza azy ho kristianina foana le hoe ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, vavaka atao iny ary andraikitra zay rehetra mino hoe rehefa nandray ny filazantsara amin'ny sehatra zay misy de ao amin'ny boky ao misy sehatra 7 zay hoe tokony hitondrana an'izay dindron'ny finoana zay anananao zay. Ohatra am'izay zany ny kolotsaina, ohatra am'izay zany ny ny inona moa ny zavakanto hoe raha kristianina ahoana ny ahatanteraka zany hoe atao ny sitrapon'Andriamanitra ety an-tany sahala amin'ny any an-danitra amin'ny fanehoana ny kolotsaina. Raha artista ahoana no anehoako an'izay? Zay no antson'ny fiangonana, mamolavola ny kristianina ho vavolombelona amin'ireo seham-piarahamonina 7 izay ahatarafana ny endriky ny fiarahamonina anankiray. Fa ity misy zavatra teneniko foana nefany, ny fiangonana tsy nantsona hanao politika fa ny vokatry ny filazantsara torian'ny fiangonana de manana fiatraikany politika foana amin'ny firenena eto an-tany. Asa raha Tsara ihany raha mba hitondrana azavaina kely pasteur. tiako lazaina amin'izay de zao rehefa sahala amin'le tany Efesosy teo, rehefa tena voatory ny filazantsara ary tsy mobile politika no nanaovan'i Paoly azy fa noho ny fanekena ny hafatr'Andriamanitra zay nentiny de niova le fiarahamonina de lasa nanana impact sociopolitika teo amin'ny fiarahamonina le fitoriana ny filazantsara. Zany hoe sans le vouloir de lasa voakasika ary tenenin'ny olona hoe mpanimba fiarahamonina, mpanimba firenena, tenenana ratsy ny zavatra soa zay nentina teo amin'ny filazantsara zany. Iny sarotra ny hoe hiaro tena amin'iny fa rehefa tena miova ny olona, miova ny fiarahamonina de miova ny rafitra
dia misy olona voadonina foana ao anatin'iny. Izany zavatra izany ohatra efa tantara elabe moa izany, tsy fantatra raha mbola be dia be maharaka an'izany, zokiolona maharaka an'izany, fa ny tanora ankehitriny angamba tsy mahalala hoe izany no anisany nanenjehana mafy ny fiangonana kristianina tamin'ny andron'ny firaisana sovietika. Izao izy efa tsy izany intsony, fa tamin'ny andron'ny firaisana sovietika nenjehana ary miafina foana ny kristianina. Amin'ny firenena sasany na firenena silamo na firenena mihidy sahala amin'ny Korea dia mbola izany ny zavatra mitranga. Tsy afaka mitsangana iseho vahoaka na dia hoe fiangonana aza, fa ny vokany rehefa mandray ny filazantsara ilay olona, mampatahotra ny fitondrana satria nahoana manozongozona izay zavatra tsy ara-drariny, manozongozona izay zavatra mibiloka eo amin'ilay firenena dia tsy tian'izay olona eo amin'ny fitantanana ny firenena ka tsy vonona hitsinjo ny fandrosoan'ny vahoaka rehetra. Ka izay indrindra moa tsy pasteur no mahakasika ny ataontsika hoe verenako ny resaka FFKM izay mijoro matsapa ny izay hoe mibiloka eto amin'ny firenena izay, kanefa lasa voateny foana ao anatin'izay. Tsy fantatra aloha izay tena ao ambadika fa ny hoe lasa maka côté politika na hoe momba izany amin'ny antoko ilany lasa rehefa mijoro miteny ny ilany hoe misy zavatra tsy mety, lasa ohatr'izay foana ilay zavatra tazantsika eto amin'ny firenena mahakasika ny finoana io. Nefa isany hoe mamola vola araky ny voalazanao ny fivavahana mamola volan'ilay fiarahamonina, inona no tena hoe ahafahana mihoatra an'izay sakana, raisiko hoe ho sakana satria isany mampihemotra ny finoana tsy rotsaka amin'ny fanabeazana ny fandraisana andraikitra amin'ny firenena koa izay zavatra izay. Mampandeha eo ambony mine antipersonnel ianao raha mametraka an'izany fanontaniana izany, fa ho valiako ihany na izany aza. Voalohany indrindra, ny FFKM tsy naka ary tsy maka côté politika. Fa raha ohatra lazain'ny olona hoe manao politika ny FFKM dia anisan'ilay endrik'ilay fitrangan'ny fitoriana sy fijoroana amin'ny fahamarinana no mahatonga ny olona manao an'izay. Izany hoe rehefa tsy manohana rafitra politika anankiray ny fiangonana dia ny olona mpanaraka an'ilay rafitra politika dia milaza hoe manao politika ny fiangonana na ny FFKM satria manohitra ny zavatra atao sy tenenin'ny rafitra mitondra. Ohatran'izay le zavatra. Dia izay ny tenenako hoe diso famaritana ny amin'ny antsoina hoe politika sy ilay hoe maka côté politika isika. Fa raha ohatra tena mijoro amin'ny hafatry ny filazantsara izay miorina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa namonjy antsika tsy nanao compromis mihitsy tamin'ny fahamarinany. Ary izay no nahatonga azy hoe raha hamonjy anareo zanak'olombelona dia ny zanako no tsy maintsy vonoina koa, satria izy manaiky hitondra ny fahotanareo. Tsisy compromis izany, tsisy hoe ao re mody atao maty na ohatran'izany, fa maty nafoin'Andriamanitra izy. Dia iny ilay zavatra izay nataon'ny zanak'Andriamanitra iny no anamarinana ilay justicen'Andriamanitra, lasa mijustifie ny mpanota amin'izay. Inona ny fiantraika pratika an'izay? Ny fiantraika pratika an'izay dia izao, lasa fitaovana mampiaina ny fahamarinana ny kristianina. Raha tena mijoro amin'ny maha izy azy izy, dia eo ianao afaka miteny za amin'ny alahelo mitenenako hoe mampalahelo, misy olona manana toerana amin'ny fitariana, amin'ny fitantanana, amin'ny fitondrana, mitonona ho kristianina fa tsy mijoro amin'izay zavatra izay. Dia ireny ilay mahatonga an'ilay resaka hoe politika, il y a politika et politika. Ny anankiray raha ohatra ny hoe miteny an'izay koa ianao nisy fanamarihana teneniko tany aloha hoe ny fiangonana tafiditra ao anatin'izany zany ny FFKM izay Fédération d'Église tsy manao politika. Fa ny FFKM dia manana vahoaka izay
malagasy kristianina afaka manao politika. Ny mila tandremana zany raha mbola manatanteraka ny antsony eto amin'ny firenena ny fiangonana, ary iriko koa tsy ny FFKM irery fa misy koa ny fikambanana fiangonana hafa, ny fédération évangélique ohatra, dia izao hoe tena ho fantsona hitondra fahamarinana, fahamasinana, fifankatiavana, fifampiainoana sy ny sisa eto amin'ny firenena, fa tsy hoe ilay olona ireo amin'ny fiainany manokana na amin'ny fiainany raha sendra miditra manao politika izy dia lasa mandoto ilay hafatra entin'ny filazantsara. Mety afaka ho eritreretina ve satria fa maro pasteur amin'izao ny ataontsika hoe mitanandraikitra eo anivon'ny fiangonana na fitandrimana iray sady manao politika ihany koa eto ankilany. Mety hisy fiantraikany ao anatin'izay ilay toetra sy fiainan'ilay olona mpampita hafatra ho an'ny fiarahamonina ve izay zavatra izay, sa mety azo lanjalanjaina sy azo ampiarahana ihany amin'ilay resaka politika sy ny fivavahana? Raha lafindroa ny hijereko azy, raha ohatra ilay hoe kristianina malagasy, kristianina tsotra izay manana ny andraikiny hoe mampampianatra azy na ohatran'izany, mahadokotera azy amin'ny seha-piainana rehetra zany no mijoro amin'ny maha-kristianina azy, dia ao anatin'ny rafitra izay hitantanana ny toerana izay misy azy io dia mandray anjara izy, manatsara, manamboatra, manampy na miteny izay zavatra tsy mety izay tsy azo elana izay zavatra izay, ary tokony ho antson'ny malagasy kristianina izay. Fa ilay lazainao faharoa ilay hoe ohatra izy sady mitondra fiangonana no manao politika, amiko raha ny toe-javatra ankehitriny amin'ny hoe sehatra misy antsika amin'izao fotoana izao, vitsy dia vitsy no fantatro hoe sady mpitondra fiangonana izy no mpanao politika. Izany hoe karazana exception zany izay zavatra izay, fa tsy mbola nisy didy avy amin'ny fitondram-piangonana anankiray nanao hoe irahanina zany dia irahanay hiditra amin'ny sehatra politika atsy na roa. Dia raha izay indray ilay hoe hitenenantsika azy dia hoe hoe cas exceptionnel zany zavatra izany. Fa amin'ireo lafiny anankiroa ireo dia mipetraka foana ilay hoe lanjalanjaina ahoana moa, raha miteny alay izy hoe lanjalanjaina angamba ny marina kokoa dia izao, na sehatra ilay politika partizanina hidiran'ny kristianina anankiray, na ilay kristianina miditra ao amin'ny sehatra fiarahamonina ka mahita hoe misy tsy mety, maloto ny tanàna, tsy voatantana tsara, andraiky ny manatona ohatra ny sefokontany ka manao hoe président, ahoana ny ataontsika hanadiovana ny tanàna, iza ny tokony ataontsika hifanometanana hanamboarana an'io zavatra io. Amin'izay fotoana izay tsy lanjalanjaina fa izay ilay hoe manery anao ny fitiavan'Andriamanitra izay mikendry ny hasony rehetra, satria raha madio ny tanàna dia salama ny olona. Ary mario tsara ity hiavitra fa fanamariana ara-piarahamonina ity, rehefa ratsy ny foto-drafitr'asa, simba ny foto-drafitr'asa, trano, lalana, inona n'inona, dia vokatry n'inona, faharatsian'ny foto-drafitr'olona izay, superstructure sy ny infrastructure. Ny kalitao an'ny superstructure no mamaritra ny infrastructure. Ary raha jerevantsika izay tsy Madagasikara irery fa saika amin'ny firenena maro, raha mijery vaovao ianao vokatry ny pollution, ny inona moa izy teo, ny environnement, fantotonana ihany, ny plastika sy ny sisa sy ny sisa, dia lasa saina ianao hoe inona ny safidy natao, fa maninona ny olona no haingana amin'ny fantotoana fa mihisatra be amin'ny fanadiovana izany rehetrarehetra izany. Indraindray ny olona rehefa mihaino dia utopiste be ianao, aleoko maty utopiste toy izay
maty mitaraina sy menomenona fotsiny fa tsy misy inona voaovako dia miala eto amin'izao tontolo izao fa manetsika manentana ianao amin'ny sehatra fandrarana zao mety tsy tsapan'ny olona zany fa za mifanerasera amina mpandraraha sy ny sisa manampy ny mpandraraha hiaina soatoavina kristianina hoe aza matahotra fa tsy very zany ny finanana na mijoro amin'ny fahamarinana aza sy ny sisa mahalala olona maro amin'ny fandrarana izay ny ainy ny afatry ny filazantsara ny fanometanana ny fampahery ny fanampy rehefa misy mahatery dia mifampizara sy ny sisa azo atao le izy fa tsy resaka amin'ny savony eny an-danitra fotsiny zany dia anisan'izany ny nanoratana an'ity boky ity hoe mba tsy hijanona amina olona vitsy fa tena nosoratana mba hahatonga ny olona ny seha-piainana rehetra mihitsy zay le lazaiko hoe tsy miambo raha miteny hoe afaka mamaky an'io na ny filoham-pirenena afaka mamaky an'io ny filoham-piangonana filohan'ny institution mpanabe lehibeana antoko lehibean'ny université olon-tsotra nizanizy ary afaka ampiasaina ny amin'ny fanomanana ny fitaizanany zanaka hiatrika ny tontolo izay misy atsika amin'izao fotoana izao koa io boky io. Amin'izao fotoana izao efa mahery ny telonjato ny antoko politika misy eto amintsika. Manahoana izay fifandraisana satria nilaza ianao teny hoe afaka mamaky ny filoham-pirenena. Manahoana izay fifandraisana eo amin'ny ataontsika hoe antoko satria isany hoe manana ny olony ihany koa zany ireo telonjato mahery antoko ireo eto ihany koa ny fiangonana eto amin'ny ilany fiarahamonina nefa ray ihany atao anatin'ilay Madagasikara tsika atao anatin'ilay nosy voahodidina ranomasina. Manahoana le fifandraisana ahafahana mampita sy tadiavana an'izay hoe fiarahamonina ao anatin'ny hoe misaina mirindra manova fiarahamonina izay. Za tsy miambo hoe afaka influencer ny filoham-pirenena fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny dia izao hoe ny zavatra iainantsika ny fiainantsika rehetra dia vokatry ny safidy izay ataontsika. Isika malagasy no ny safidy hoe amin'ny anaran'ny demokrasia hoe avelao hisokatra dia afaka manangana dia napetraka fepetra fotsiny dia manao sonia zato dia rehefa manangana sonia 50 na 200 dia afaka manangana antoko politika fa tsy nodiniantsika lalina hoe atao inona ny antony sy ny sisa ny kendry ny soatoavina sy ny sisa vetsika hany ka rehefa be da be le izy ka rehefa sendan'izay zay le hoe fitadiavana tombontsoa manokana dia izay antoko matanjaka eo no manangona an'le kely bilitika kely ety amin'ny sisiny sy ny anina hoe andao dia lasa tsy manana na miaina n'le idéologie politika hijoroanao tsony ianao fa lasa manara-dren'ny rano fotsiny mahatonga an'le izy. Tsy ny antoko politika ihany no hitako hoe olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hiavitra fa ny resaka fivavahana ihany koa. Za zany amin'izao fotoana izao tena mandinika lalina hoe fa inona no mahatonga ny resaka antoko-pivavahana maniry ohatry ny anana sahala amin'ny antoko politika ihany koa. Mila eritreretina ihany koa izay zavatra izay. Raha jerena tamin'ny taorian'ny taona 2024 vakio andanana manaova fikarohana amin'ny journal officiel ny Repoblika Malagasy fa rehefa mijereo ianao ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra mivoaka ao saiky fanekena fananganana antoko-pivavahana daholo. Inona ny anton'izay zavatra izay tsy eto Madagasikara ihany fa manerana any Afrika indrindrindrindra ohatrany hoe mifanindran-dalana amin'ny fahantrana ny firongaran'ny fitarihana fivavahana. Mila mieritreritra lalina isika dia miafatra izany amin'ny hoe raha mpiara mitory ny filazantsara dia izao hoe tsy maninona efa izay ny safidy nataontsika fa izao mila mieritreritra tsika na amin'ny resaka politika na amin'ny resaka fivavahana hoe andao hikatsaka ny soa-iombonana mahasoa ny vahoaka ka ao anatin'ny fifanantonana ohatra tsy misy zavatra izay tsy azo atao zany rehefa manana finiavantsika hoe andao hanova dia afaka manova tsika fa famitahan-tena ny fieritreretantsika hoe efa io no izy dia avelao izao dia anjarantsika ny mijery hoe inona ny tena mety ho atsika hahasoa atsika handrosoantsika mianakavy
amin'ny zavatra zay atao. De tsy maninona lazao indray hoe utopiste be amin'izany zavatra teneniko izany fa vokatry ny resaka fahaizana amin'ny resaka sy finiavana amin'ny resaka miaraka amin'ny fanetretena sy ny fifampiainoana azo atao ny zavatra rehetra. Fa rehefa mahazo vahana ny ambo sy ny ambo hoe za ihany no mahavita an'io dia tsy tsara ny vokatra izany zavatra izany. Fifampiainoana, resaka lalàna raha hoe te hirotsaka amin'izay, resaka fanovana ny fiarahamonina izay, isan'izany ny izay olona mitarika, eo ihany koa ny ataontsika hoe autodiscipline izany ho amin'ny olona tsirairay avy izay mety ho voaresaka ao anatin'izay fanovana ny fiarahamonina izay. Sarotra nefa izay resaka lalàna izay eto amintsika ary miteraka resabe amin'izao fotoana izao. Mety isany antony mahatonga an'ilay fomba fitenenana ve pasteur amin'izao fotoana izao ny hoe ny olona vanona tsy vonona ary ny olona vonona tsy vanona mahakasika ny resaka fiainam-pirenena sy ny fiarahamonina malagasy amin'ny ankapobeny. Fanamariana amitombona izay fa mila tandremana fotsiny mba tsy ho lasa fanamariana tsy mampihetsika, lasa vao mainka mahavono paralysisy. Le fitenenana hoe ny olona vanona tsy vonona de tena mijanona eo mandra-piavy ny faran'izao tontolo izao de tsy vonona mihitsy ny vanona. Fa le tsy vanona indray no vonona mahay manararaotra le trangan-javatra zany. Fa le niteneniko teo manana fijery ambolo be ny teolojia kristiana. Rehefa noforonon'Andriamanitra isika dia noforonon'Andriamanitra hanana andraikitra hitantana. Ohatran'ny tsotra be ny tantaran'ny Genesisy an'izany. Io manjakà amin'ny zavaboary ao Edenina reo tantany tsara io. Fa jereo tsara fa rehefa niditra ny fahotana tsy nikady sy nitantana intsony isika fa nandrava sy nanapotika problemantsika amin'izao fotoana izao io, changement climatique, ny déforestation sy ny sisa sy ny sisa. Ilay ohatran'ny hoe tantara angano tary tonga mandondombaravara amintsika amin'izao fotoana izao. Zay le lazaiko hoe mila fiatreretana lalina ny olombelona ary tsika noforonon'Andriamanitra araka ny endriny fa tsy noforonon'Andriamanitra araka ny endriky ny rajako. Ka tsy tokony ho fisainam-biby no hifampitondrantsika fa fisainan'olona noforonona araka ny endrik'Andriamanitra izay afaka mijery, mamakafaka, manao safidy tsara. Raha ilaina mifampiaino, raha ilaina mifamela dia mifamela dia areno ary ahoreno tsara. Izany hafatra mazava be izay tokony voizin'ny fiangonana isan-kalahady any amin'ny toerana rehetra izay misy olona mivory, mihira sy ny sisa. Fa ny zavatra mampiatrehitra amin'izao fotoana izao feno olona mivavaka rehefa lahady, miditra indroa intelo, n'aiza n'aiza quartier andehananao fokontany dia tsy maintsy misy olona maheno hira fiderana sy ny sisa foana ianao. Fa fiainantsika memidina ihany ao anatin'ilay zavatra na tsara dinihana sy eritreretina ihany reny zavatra reny amiko. Somary mamaraparana ny fotoana isika pasteur Rakotoavoni Hubert. Maro dia maro ny zavatra voaresaka teo fa isan'ny mba tiako ho anontaniana alohan'ny tena hamaranantsika ny fandarana ny hoe manao ahoana ny fahitana amin'ny maha-olom-pirenena no anontaniako an'izay. Ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao mety ho tonga amin'izay vinavina ny boky lavitra ezak'izay ve ny hoe ny fivavahana no mety hanovan'ny rafi-piarahamonina, mety hanovan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ny fivavahana marina, ilay teneniko teo izany hoe ao anatin'ny boky dia hazavaiko izay le hoe ny fijery teisme biblika. Raha io fivavahana teista biblika io izany no tena hifotorana sy hijoroan'ny fiangonana dia mino ny fiovana ary mino ny zavatra nitenen'ny filohan'ny fiangonana izay misy talohan'ny nahafatesany tamin'ny fotoan'androny hoe ny fiangonana no fanavotana ho an'ny firenena. Tena azo atao izany izay zavatra izay.
Indraindray ny olona manilika ary io zay koa le lazaiko hoe le tantara angano tary mandombaravarana aty amintsika. Le fitenenana hoe ny fivavahana kristiana nahatonga an'io faranjanona tamin'ny fivavahan-drazana atsika ohatra, na ny fivavahana hafa koa manao hoe mialà nareo fa ao indray ho ataonay fa zay no anina, zany rehetrarehetra zany mbola inona moa dia izy teo, supposition, eritreritra daholo zany. Fa ny zavatra ilaina niza milaza azo tena mivavaka marina. Ny epistily ho an'i Jakoba miresaka an'izany hoe tsy finoana ihany fa finoana rahan'asa, ary raha tena finoana marina no arahan'asa azo antenaina ny fiovana. Ary miteny an'izany tsy teoria zany satria araky mba fahasoavana nasehon'Andriamanitra ho azy ny ankonako dia izao, rehefa niaina ny fitsipika sy ny filamatra, tsy tiako le fitsipika satria io indray le terisaina le manaiky be fotsiny, fa raha nanaraka ny filamatry ny soratra masina, ny niainanay, ny fiainan'ny ankonanay dia tena afaka milaza zay hoe mahafinaritra ny mahalala an'Andriamanitra, lavitry ny korontana, lavitry ny zavatra maro isan-karazany eto amin'izao tontolo izao, nananjanaka tanora fa tsy nanana olam-pifandraisana tamin'ny ray aman-dreny sy zanaka, tsy natahotra ny amin'ny resaka rorô sy ny sisa sy ny sisa, ary ny zanaka na dia mbola tanora dia tanora ary dia efa mijoro ho mpanabe sy ho mpitarika ny tanora sahalaminy ho amin'ny tsara. Zany zany ny vokatry ny fivavahana, fa za tsy mihinana izany hoe manimba ny fivavahana zany fa karazana affirmation gratuite ihany. Ka ny riko zany ho an'ny firenena dia izao hoe ataovy tsara ny andraikitry ny tsirairay avy. Tsika moa laika teo anteny hoe be dia be mihitsy ny karazam-pivavahana miditra eto Madagasikara zao, ny fantatra sy ny tsy fantatra fa betsaka. Dia ny henoko tamin'ny fotoana anankiray hoe misy fitalehavana izay napetraka eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika miandraikitra ny resaka affaire cultuelle fa tsy culturelle. Dia ny riko zany hoe mba ho jerena akaiky ny mikasika an'ireo zavatra ireo, satria rehefa tsy mitandrina antsika, ireo no lasa hambotry ny firenena. Mora ny miteny hoe ka mitoro ny filazantsara, fa le hoe misaina dia izao filazantsara inona no hoentintsika. Zay zany anankiray. Fa ny faharoa ihany koa, ny tena faniriako ho an'izay rehetra tonga indray koa izao ny député, ho avy indray koa izao ny maire, rehefa mitenitsika hoe matahotra an'Andriamanitra, eo moa sadasadany antsika aiza le laïcité, ohatran'izany zao misy ny affaire cultuelle, tsika nefa miteny hoe laïque atsika, ahoana tsara ny fipetraka ireo, aiza ny fifandraisan'le hoe fitantanana. Fa raha tsoriko fotsiny dia izao hoe ny andraikitry ny fiangonana dia izay, le hitaiza hitondra ny soa iombonana, hahatonga ny firenena hisokatra handroso. Ny andraikitry ny fanjakana ihany koa dia izay le manara-maso, mitsinjo, manampy, ohatra ilaina ny amin'ny hoe famoronana asa sy ny sisa, tohanana ny tanora fa tsy lasa kivy izy satria tonga dia vesarana zavatra be dia be sy ny sisa, fa tsy atao hoe ho ampiasaina ny fivavahana ho tombotsoan'ny mpitondra, na avadika ihany koa ampiasain'ny mpitondra fivavahana ny fahalalan'ny mpitondra hanorena ny zavatra izay ataony. Zany na laïka na tsy laïka, tsy nampandroso firenena na oviana zany avatra, dia mila hietrerentsika lalina zany zavatra zany. Zay angamba mba faniriako amin'ny ho an'ny firenena, dia zany no nahatery ny amin'ilay fampitana an'ity boky ity, mba ho tonga any an-tokantranony tsirairay avy, mba hodinihana, mba ho mendrika ny filazantsara, indrindrindrindra satria ny kristianina moa no tena nanoratra, dia kristianina ihany koa no tena nivatana, kanefa afaka vakinina ny tsy kristianina aza io, satria miezaka namaritra ny zavatra rehetra izay resahanao mba ho azony, fa tsy hitenenany fotsiny hoe fijery kristianina zany, fa mandombaravarana ny aminy ihany koa io boky io.
Ankasitrahana ianao pasteur, mpitandrina Rakoto Vonia Hubert nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana. Tahaka ny mahazatra, marana tena marana ny fotoana isika sarotry dia sarotry hiresaka satria mahaliana loatra ilay boky. Ray minitra ho entina angamba ny amaranana na antso ho an'ny olom-pirenena, ho an'ny malagasy, na misy zavatra tokony noresahana kanefa mety hoe tsy voatsindroko tsara fotoana tompoko izao. Ny zavatra tena tiako manavesatra ho ampitaina ho an'ny mpiray firenena angambany dia ilay hoe andraikitra. Manana tokony hanana fijery na inona moa dia izy teo, filamatra, izay angamba ny marina kokoa, filamatra mandray andraikitra tsika. Tsy mahasoa manomboka eo amin'ny tena, manomboka eo amin'ny ankonana dia ny fiarahamonina, ny firenena na fiangonana sy ny sisa, ny fanimpazana andraikitra. Manimba antsika ny fivoizana fanoliana andraikitra amin'ny haino aman-jery. Zay zany tokony hoesorina zay fa hoe hatreo ny andraikitra, na iza amin'ny sehatra aiza na sehatra aiza, rehefa diso dia mila miteny hoe diso ato amin'ity. Vao avy nampianatra anikeo maraina dia niresaka an'izany hoe toeram-piasana anankiray nisy fifandritana sy ny sisa, fa ny fomba nanarenana an'ilay izy dia ilay olona mpitarika no nanao zavatra diso, tsy hoe nangalatra fa tamin'ny zavatra na fa olona mpiasa eo ambany fifehezany no niteny hoe azafady taleha fa diso ity zavatra nosoratanao ity. Dia ilay taleha rehefa nahita an'izay dia nanao hoe ay tena misaotra anao fa tena diso ity, dia nahitsiny. Dia nisaorana teo anatin'ny mpiara-miasa rehetra ilay olona ohatran'izany. Fanao sy toe-po sy toe-tsaina ohatran'izany no ilaina. Dia ny faharoa farany andao hanana fijery lavitra. Matetika n'iza tonga eto amin'ny firenena, tonga amin'ny fitondrana dia tsy manana vision de société mijery lavitra. Ka na ohatra ara hoe rehefa tsy eo tsony izy dia azon'izay mandimby eo hoe tia ilay zavatra toe-tsaina sy fanao vaovao izay tsara eritreretintsika ihany, dia hiteny indray hoe tsika io indray ilay utopiste fa miteny tsy maninona ataovy izay fa izany no ampandroso antsika. Mankasitraka Andriamatoa pasteur, mialatsiny pasteur Rakoto Vonia Hubert mitondra an'izay fa mila belarina indrindra ihany koa mahakasika ny fiarahamonina nisy ny boky nosoratanao. Tena mialohan'ny hamarana antsika anazy, aiza no mety ho ahitana n'ilay boky angamba ny pasteur? Tamin'ny 9 Mars izy ity no nivoaka, dia andro vitsivitsy, raha tsy diso 3 andro teo dia foana ny tany amin'ny librairie zany namoahana an'ity. Dia ny trano famoahana zany niara-nidinika taminay dia nanapa-kevitra hoe aleo aloha manao production en masse maromaro mihitsy dia amin'izay vao avoaka ilay izy. Ka afaka herinandro anio 9 Aprily dia amin'ny 15 Aprily no hivoaka. Misy trano fivarotam-boky folo mahery eo eto Antananarivo, izany hoe naiza raha sendra fivarotam-boky ianao dia mandehana manatona manomboka ny 15 Aprily hoe akan'le boky. Dia fampaherezana fifaliana ihany koa ho an'ny any amin'ny faritra fa tena ao anatin'ny fanaovana fifampidiniana amin'ny any amin'ny faritra, na fiangonana io na fikambanana io na fivarotam-boky io any amin'ny faritra dia ho azo ampitaina koa. Eny fa na ny any ampitan-dranomasina ihany koa, Eropa, Amerika avaratra aza dia efa voakasika ao anatin'izany ihany koa. Ka dia izay no faniriako, tena faniriako dia mba ho fandraisana anjara kely amin'ny fampisainana fitaomana ny kristianina hirotsaka ary hanatsara sy hanova ny fiarahamonina ity boky ity. Misaotra indrindra tompoko. Ankasitrahana ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana dinika, inona ny mety mbola hiverenana eto amin'ny fotoana mahamety azy hiresahana mahakasika ny fiarahamonina, ny finoana ihany koa ao anatin'izay. Mankasitraka indrindra izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy
Noentina manakatona ny fandarana ao amin'ity hariva ity ankasitrahana ihany koa ny teknisianina atao ambadika tao. Na indrindra ny sary sy ny feo nahafahantsika nanaraka izao fandarana izao inoana fa nahafa-po sy nahafahantsika ny tsakotsako indray izay tokony ho eritreretina maro samihafa mahakasika an'izay fiarahamonina sy ny lafim-pinoana izay fandarantsika tamin'ity anio ity. Mbola nitenako ihany miaraka aminao anatin'ny fandarana amin'ny herin'ny anio toy izao mametraka ny manao-pitavy tompoko lasy tompoko vavy.